Arak'izany dia sarotra ny lalana ny diavin'ny ekipa pirenena malagasy vao tonga tamin'ny dingan'ny famarana iny satria raha tany amin'ny fanotsanana isam-bolona dia azo lazaina fa sahirakirany Madagasikara ary nisy ny lalao izay tena niadina farany izay nionana tamin'ny Nizera na ahafahana niatrika ny dingana manaraka ka dia tafita soa tsara moa ny malagasy tamin'izany lalao izany ka dia zao tonga amin'ny dingan'ny famarana ary vosotra tompon-tahaka izao arahantsika ao anatin'ity fanada idina ity izay lalana no diavin'ny ekipa pirenena malagasy zay ka hatramin'izao nahatonga azy tamin'ny famaranana izao. Naharitra ora roa sasany ny faharetan'ny mandratsa-dalana teo amin'ny fidinana tompon-tahaka eran-tany eo amin'ny taranan'Antsipika Netibe izay nikatrohan'ny Madagasikara sy Belzika. Nandresy tamin'ny isa 13 no sivin'ny malagasy tamin'ity lalao manasa-dalana ity izay nahitana ny Nano, Hery ary Mims izay ny mpilalao malagasy. Ankilany kosa ny zareo belza dia nahitana eo Belsarla, Lozano André ary Pardoema Jeremy. Taorin'izay dia tafita amin'ny lalao famaranana ny ekipa malagasy azo lazaina fa dia niady ny lalao raha tamin'izay dingan'ny manasa-dalana izay. Maly ariva kosa no nitanterahana ny ampahefadalana teo amin'ity faninanana ity ihany ka i Danemarka no resin'ny Madagasikara tamin'ny isa 13 no enina. Manazava amin'ny fizotrandray ampahefadalana izay Hery mpilalao malagasy. Efa nieritrerentana satria efa hita zany le adverseranao efa le morala zany efa mipetraka tsara mihitsy dia tsisy natahorana mihitsy izy fa enena izany na zany mafimafy any le ady iny no vokatra zany nafinahitra be fa azontsika io. Teo amin'ny ampavalin-dalana dia i Luxembourg no resin'ny Madagasikara nahavita ny valinadiny tamin'ny fanotsanana ny malagasy teto tamin'ity faninanana ity. Sande olo.
omaly maraina dia tsy maintsy niatrika ny lalao sakana i Madagasikara zay nikatroka tamin'ny Espagne ka nandresy tamin'ny isa 3.7 malagasy zay efa resany zareo Espagnol tamin'ny isa 2.7 nandritra ny lalao voalohany tao anaty vondrona navita ny valinadiny ihany koa zany ry Mimsa sy Nanu Ardita sy hiriery tao anatiny ity lalao sakana ity. Misy feiny tsy mania zany Ny andron'ny zoma no nanomboka ny fanitsanana isam-bondrona teo amin'ity faninanana ity ka nanana lalao telo Madagasikara tamin'izany. Teo amin'ny lalao voalohany dia nazava ny fivoahan'ny malagasy nandresy nanoloana ny Ekosy tamin'ny isa 3-2. Lalao faharoa dia nikatrika tamin'ny Luxembourg zay resiny Luxembourg tamin'ny isa 7-7 sika ary teo amin'ny lalao fahatelo dia mbola nazava ihany koa ny fandresen'ny malagasy nanoloana ny Suède zay nivoaka nandresy tamin'ny isa 3-2. Manazava ny fizotrany izay lalao fanitsanana isam-bondrona izay Mimsa mpilalao malagasy. Taorin'izay dia ny fandona vetrany tamin'ny Benin indray i malagasy ny tapany ariva ka niondrika nanoloana zareo Beninois indray tamin'ny isa 3-7. Niatrika ny lalao farany tsotsoromamba isarahana ho an'ny malagasy teto ny fionana tamin'ny Niger. Raha resy mantsy teto ny Madagasikara dia tsy afaka nanohy ny faninanana intsony ka dia nataon'ny malagasy zany zay nanapitena any Niger ka nivoaka nandresy teto ny malagasy tamin'ny isa 3-2 ary tafita tamin'ny dingana manaraka. Voalohany aloha ny fijeriny anazy aloha dia hoe par accident le izy tena manana tsy tokony misy tarihina tsara azy iny ilaina koa le very tamin'iny zany ny ratsy rehetra iny le defety ray fa tsisy defety zany manaraka fa ny tanjona zany efa tafaverina le cohésion anay zany misy problème kely amin'le fiarahany dia zay le ilaina ny coach zany amina sainay
namboarina samia dia izao tafaverina zao ndray mampanantena zay fa farany inona ny olana kely tamin'le nanao tamin'ny Luxembourg problème kely iny ohatrany hoe misy stré anina kely le problème tsy dia fankarotsary le joueur zany dia soia fa zay le lenany coach dia narindra le izy hoe nanamina zany le joueur dia tavaverina le zany le coach tanteraka tentinao ampitaina ny spectateur ty ohatran'ny masitsika ihany eka le olona koa zany tao hoe maka le gasy izy dia normalna ihany izy raha marary ny fony masika izy fomban-javatra tsy maintsy miatra no joueur dia no joueur zany mila hoe mampikalma le joueur dia ina mampikalma avy mila mandesa zany atao tsara ny joueur manao na fa manana partie anako farany tsisy problème zay koa zany natao zany le cohésion zay tapaferina teo amin'ny tir de précision kosa dia raraka alohan'ny fotoana ny malagasy zay tsy natratra ny isa ny ilaina hiakarana midingana manaraka iery zay niatrika Haïti fandanana Haïti mitondra fanazavana mahakasika indrindra izay iery olana angambany misy fiovana kely teo ohatrany misy tsy tafiditra zay banga tamin'iny le point dia latsaka mety anahoana ny triplette manomboka rapitso ny triplette aloha tsy mitovy mihitsy aloha le concours de tirage le triplette zany fa ny triplette zany manome toko zay fa tsy maintsy hiady hatramin'ny farany mihitsy zay fatary zay dimy laha miaraka amin'ny coach tsy maintsy hanao farany sy herinay zay amin'ny anatina triplette isan'ny nanana anjara betsaka nampifalifaly ny rehetra ary nampiseho ny fahaizany orinasa Star tamin'ny alalan'ny THB tamin'ny ty hetsika Haïti tontolo somatsara zany ny fiara-miasa tamin'ny synergie fédération ary ny THB tamin'ity fito amby efapolony lalao iresa-pirenena amin'ny pétanque ty finaratoa ny THB nandray anarata misy ty satria tafiditra tsara anatin'le territoire de marque ny THB zany le hetsika noho izany betsaka tokoa ny animation zay nataonay tao toy izy ohatran'ity toerana hitanareo ty izany koa le ao amin'ny gymnase zay misy animation isan-karazany misy loka THB zaraina misy ny animation miaraka amin'ny éducation nora dia tena faly zay nety aminay fiara-miasa ary mahafinaritra tokoa le hetsika dia raha tsika antsary ny zavatra nisy tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina araka izany dia manana ny olazainy ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja tsipika nety be tamin'ity lalonam-panokafana Haïti izay notrony prime ministre lehibe ny gouvernemanta totosa aloha totosa hatramin'ny farany ty ny zavatra azombara dia tsy zava ihany namomantsika amin'ny lafin'ny fikarakarana dia namomantsika amin'ny lafin'ny ekipa raha amin'ny lafin'ny ekipa no resahako aloha zany dia azo lazaina fa nisy ny fanomanana zay noeritreretina hoe matotra tao anatin'ny azonan'ity championnat du monde ty ary indrindrandrindra moa zany zay ny tanjona rehefa mikarakara ty dia hoe mahoazo ty hatramin'izao zany aloha zay fanomanana zay dia tonga amin'izay foana no eritreretina hoe azo ny dingana hatrany amin'ny famarana eo fikarakarana tsy dia valapatra be satria misy ny tokony andraikitra voalohany am'izay mandeha matoa herinena ambembelso zay présidentny comité d'organisation fa amiko fotsiny aloha ny zavatra efa hitako sy ny tapoka azoko dia tomombana hatramin'ny zato ny fikarakarana tsy misy ny menimenina tsy misy ny mikorotana fa ny hoe aiza hoe tsy amin'ny tir de précision raha ny vokatra azoko teo dia entiko fa hoe tsy tafiditra ao anatin'ny hiditra midikana manaraka ny mpilalao-tsika dia izany aloha mety misy fanazavana rehefa aveo fa nefa kosa ny coach no mety afaka manazava zany fa amiko tsy atao zavatra drame be reny zavatra eny fa tsika hifantoka tanteraka ataon'ny ekipa